miverina miaraka daholo ireny syndicat amin'ny raimea anao ny karnaval lehibe ampisehoana hoe misy zany mpiasa eto Madagasikara zany. Raha ny eto Madagasikara manokana dia mbola miaina sakatsakana na ny sendikaly na ny mpiasa. Nifantoka tamin'ny fampahafantarana ireo fikambanan'ny sendikaly ny asa misy sy ny zon'ny mpiasa ny varavarana misokatra ho an'ny daholobe no tanterahana etsy Antaninarenina androany izay tafiditra sahady ao anatin'ny hetsika fanamariana ny fetin'ny asa. Zany hoe asongadinay misy kokoa zany ny tena andraikitry ny syndicat amin'ity taona 2024 sy 2025 ity. Rehefa tsy mametraka amin'ny toerany syndicat tsika dia le asantsika mihitsy zany tsy asiantsika toerany. Sokafana varavarana ohatry dia ahafahantsika malala bebe kokoa ao anatin'izay hoe aiza ny zoantsika. Raha ataony atotanisitsika mpiasa efa anatin'ny syndicat eto Madagasikara mbola mety manodidididina ny 10 na latsaky zany akory azy. Mitohy ny tolona ataon'ny syndicat eto Madagasikara ary anisan'ny nangatahiny izy ireo amin'ny fanjakana ny ijerena manokana ny resaka karama farany ambany izay lasa mametraka olana raha ny fanazavana. Jerentsika ny resaka hoe karama io efa irahantsika malaly io vary masaka le karama mbola tsy mandrairay $2 isan'andro ihany mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao. Dia jereo situation antsika eto Madagasikara hoe rehefa avela amin'ny teny malalaka ve ny syndicat dia atraiza fa rehefa tsy avela amin'ny teny malalaka dia mbola aiza zao mahakasika ny mpiasa. Hatreto dia fanenjehana no ataon'ny tarika syndikaly, fanenjehana no ataon'ny mpiasa ny anaty orinasa ka izay mahatonga anay manentana hoe ianao izay mijery io mihitsy ny tena ilaina ampahomby amin'ny tolona matitolona syndikalista eto Madagasikara. Satria izay no mahatonga ny ranana syndikaly milaza hoe lasa mahafaty ny asa amin'izao fotoana izao mila mandinika fanjakana zany. Fa zany rehetra zany mila antsika mpiasa aloha tonga marobe amin'ny 1er Mai zay vao matanjaka tsara tsika ahafahantsika manao an'izany fitakiana rehetrarehetra zany. No mariana androany tetsy amin'ny zaridaina Antaninarenina moa ny andro iraisam-pirenena momba ny asa. Ny 120,000 ny malagasy na olona miisa 3.3 tapitrisa no manana anton'asa mazava sy mandray karama eto Madagasikara raha ny tarehimarika tamin'ny taona 2024 no raisina.